Miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity sabata maraina fa 17 volana febroary ity. Mbola faly mandray anao isa-tokantrano ihany koa amin'ity maraina ity ary ny irariana dia mba ho tahian'Andriamanitra manokana ny ianao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonenan'io dia hivavaksika. Andriamanitra tsara indizan-danitra mbola velom-pisaorana anao izay mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay mandray ny teninao. Angataka anao izay tompo mba ho tarity ny fanahinao hatrany ka andeha araka ny sitraponao ary ihany koa mba ho fotosanao hery sy fahazotoana amin'ny fanarahana anao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe omeo ilay rano velona koa ny hafa. Nalaina amin'ny Jaona 4:4 andininy 7:12 manao hoe fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Amen. Fony Kristy niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana dia tsy niady hevitra momba amin'ny fatsakan'i Jakoby izy fa nampiseho zavatra tsara lavitra. Nitariny niresaka ho an'ilay ariana sarobidy tokony omeny azy ka zavatra tsara lavitra noho izay nanana an'ilay vehivavy no natolony azy. Dia rano velona, ny fifaliana sy ny fanantenana izay avy amin'ny filazantsara. Lehibe manao ahoana ny fitsinjovan'i Kristy an'ity vehivavy tokana ity? Akory ny fahitsihana sy ny hazavahan'ny teniny? Rehefa nandrean'izany raha vehivavy dia nandao ny sininy ka lasa nakany an-tanàna. Nilaza tamin'ireo izay tojo azy hoe andeha izaha izy roa lehilahy roa na hozy izy izay nilaza tamiko nataoko rehetra izao ngano no Kristy. Voalaza fa maro ny Samaritana nahavy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy. Ary iza hatramin'izay taona maro lasa izay ka manjaka ankehitriny no mahay manombana ny hery mahavonjy avy amin'izany teny izany. Tonga nifandray manokana tamin'ny olona Jesosy. Tsy niataka tamin'ireo izay nila vonjy taminy izy. Niditra tany an-tranon'izy ireo izy, nampahery ny ory, nanasitrana amin'ny marary, nanaitra an'ireo izay tsy miraika ary nandendena nanao soa. Raha mpanaradian'i Jesosy sika dia tsy maintsy manao tahaka izay nataony ihany koa, tsy maintsy manampy ny olona tahaka ny nanampiany azy ireo koa. Irian'ny tompo ny ahafantarany fanahy tsirairay ny tenin'ny pahasoavany, asa ataony tena manokana no tsy maintsy anatanterahana an'izany amin'ny ampahany lehibe. Toy izany ny fomba fiasan'i Kristy, fifandraisana amin'ny isam-batan'olona ny tena nameno ny asan'i Kristy, na fanatokana aza no niaino azy dia nanandanja tamin'ny manokana izany. Matetika tamin'ny alalan'izany fanatokana izany no nielezan'ny hafatra tamin'ny olona narivony. Marobe ireo izay tsy ho tratry ny filazantsara na oviana na oviana raha tsy entina eo aminy izany. Ary mila asy mila ho anao mba hiasa ho amin'ny filazana sy famparitahana ny filazantsara. Ny iriana dia anao tahaka an'ity vehivavy ity isika na eny ny zavatra tsara omeny Kristy ka andeha hiantso sy hilaza amin'ireo izay tsy mahafantatra fa izy dia manome an'ilay loharano velona miboiboika izay manome ny fiainana mandrakizay. Iriana ihany koa mba ahatsapa fa tena Kristy ilay mpamonjy antsika tokoa no milaza antsika an'izany. Aza ho dia tsy hita ary raiso fahafahana lehibe ho anao sy ho an'ireo mpiara-monina aminao ny fahafantarana an'izany. Dia ho fantsona hitorenan'ny filazantsara tokoa ny isika. Amen. Iranay tsara indrinizan-danitra mbola misaotra anao izay noho ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izay mba ho tahaka an'ity vehivavy Samaritana teny tsirairay avy ka hifantoka amin'ny zavatra lazainao izay tsara lavitra mihoatra ny zavatra mety iriny sainay sy angatanay satria fantatray fa manome zavatra miboiboka ho amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Dia mangataka ny mba hiasanao ihany koa eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy
ka nomezanao hery azy mandritra n'ity tontolo andro ity aminaran'i Jesosy. Amen. Piaro